يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فندنت النما نتن أرهاب وانشكريتا panarakat stapakan feitalaftin TVM amni zo marena ni zuma izo. Ralasa na bave natin finuna Islam. Itinu zuma farani ato natin tivulana Sha'bani iti. Artian kono zuma farani ivelan zan vulana Ramadan zan. Fan zuma manaraka insha Allah efa awa natin zan vulana Ramadan. Nipin Islam rehetra manera nanzo tontolo zao ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala atsika rehetra mba ho samy ahatratra an'izany volana Ramadan ary ahavita hanao ireo karazana fanimpona maro ao anatin'izany volana Ramadan izany insha Allah. Amin'ny androany ity dia haka loha hevitra anankiray, izany hoe mialoha ny idirantsika ao anatin'ny volana Ramadan de tokony samy hibebaka ny mpino Islam rehetra mialoha ny idirana ao anatin'ny volana Ramadan. Satria nahoana? Satria tsy misy olombelona eto ambony tany ka tsy nanota any Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy misy olombelona eto ambony tany ka tsy nanao zavatra izay mety fahadisoana sy fahotana teo amin'ny fiainana. Satria mpaminany sallallahu alaihi wasallam efa niteny mihitsy amin'ny hadisy manao hoe kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ny taranaki Adama, ny olombelona rehetra de tsy maintsy manota any tompo Allah subhanahu wa ta'ala, fa ny mpanota tsara indrindra sy mendrika eo anatrehany Allah de zay nahatsara diso ka niverina ny bebaka teo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Ary tompo Allah mbola miteny amin'ny ao andiny masina manao hoe wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahima. Nizaniza hoe Allah subhanahu wa ta'ala manao asa ratsy, manao asa tsy mendrika, rehefa avy eo izy dia miverina mibebaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala de izany olona zany ahatratra any Allah subhanahu wa ta'ala ho mpamela heloka ary mpamindra fo aminy manoloana an'izany fahotana izay vitany izany. Ary mbola miteny izy amin'ny hadith al-Qudsi manao hoe yabna Adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ori taranaki Adama, raha nanao tsinitsinina tamiko anao ary nanao fahotana tamiko anao de rehefa avy eo tsapanao fadiso anao niverina tamiko hoy Allah subhanahu wa ta'ala de amin'izay fotoana zay ho fafako ny fahotana zay vitanao ary tsy vakiko lotsony ny akoatran'izay. Zany hoe ny fibebanao amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala no mitondra fahombiazana ary ahavoafafa ny eloka sy ny fahotana izay vitanao mandritra n'izany androm-piainanao izany. Ninninna ny fahotana izay vitanao, na de lehibe tahaka ny ahoana ny fahotana vitanao, fa rehefa miverina anao mibebaka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala de ho hitanao fa Allah handray an'izany fibebana izay nataonao zany. Miteny izy ao amin'ny andiny masina manao hoe qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Tenenry Muhammad amin'ireo mpanomboko izay nanao ny tsirariny tenany tamin'ny alalan'ny fahotana maro samihafa, tamin'ny alalan'ny fahadisoana maro samihafa, izy ireo dia azakivy manoloana ny famindram-pony Allah subhanahu wa ta'ala, satria tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia mamela ny eloka rehetra, ninninona ny eloka izay vitanao eto ambony tany. Izany hoe mila ianao manapa-kevitra hiditra ao anatin'ny fibebana, manapa-kevitra tsy verina intsony amin'ny fahotana zay nataonao, manapa-kevitra fa hitalao amin'ny Allah, manapa-kevitra fa hibebaka amin'ny Allah, manapa-kevitra ary miaiky fa tena diso ianao tamin'ny asa zay nataonao, tamin'ny fahotana zay nataonao, amin'izay fotoana zay ianao dia ho raisiny Allah ny fibebana izay nataonao. Ka insha Allah tsika rehetra mialohan izany
idirany volana Ramadan zany dia samy bebaka eo anatrany Allah ary samy voarainy fibebantsika ka insha Allah hanao anjany antsika. Tadio raha lasana bavy anatin'ny finoana Islam fa ny fahotana izay vitanao mety anakana ny hasoavana tonga eo aminao ary mety anakana ihany koa ny fahasoavana ho tonga eo amin'ny fiarahamonina izay misy anao sy ny manodidina anao. Ny fahotana izay vitanao mety anakana mihitsy ny fahasoavana ho avy amin'ny firenena izay misy anao. Tantara izay nandalo tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany Musa alayhi salam. Indray andro rehefa nisy olona nanota nandritra ny 70 taona teo anatrany Bani Israel zanak'Israely dia tamin'izay fotoana zay tsy nilatsaka ny orona ary ny faiziny Allah izay nosaziny Allah nandritra ny 3 taona dia tsy nilatsaka izany orana izany. Nahita fasahiranina ireo Bani Israel tsy nilatsaka ny orana, maty ny biby fiompy, tsy vokatra ny voly, maro ny fasahiranina azon'izy ireo ka tonga izy ireo nitodidoha tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam ka niteny taminy ry mpaminany Musa andao ozy izy atsika andeha hanao salatul istisqa. Fa ao anatin'izany salatul istisqa zany no fangatahana orana ilatsaka amin'ny andro iainantsika izao. Lasa izy ireo nanao an'izany salatul istisqa zany miaraka tamin'ny mpaminany Musa alayhi salam. Rehefa vita ny salatul istisqa zay hoe ny talao ny bebaka tamin'ny Allah subhanahu wa ta'ala izy ireo tamin'ny zavatra izay nanjoa azy ireo dia tsy mbola nilatsaka ihany ny orana. Ka gaga i mpaminany Musa alayhi salam ka nanontany ny Allah subhanahu wa ta'ala satria fantantsika tsara fa i mpaminany Musa dia miresaka mivantana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala ka nanontany izy ry Allah fa maninona ozy izy taorian'ny salatul istisqa zay nataonay, taorian'ny fitomanizanay, taorian'ny fitalaoanay, taorian'ny fibebanay tsy mbola nilatsaka ihany ny orana. Hoy Allah subhanahu wa ta'ala namaly ny Musa tamin'izay fotoana zay, ry Musa, iray amin'ireo olona zay tonga nanao salatul istisqa dia tsy mibebaka tamiko akory nefa izy dia nanota ay nandritra ny 70 taona ka voay aminareo ao izany olona zany fa izany no manakana tsy latsana zany orana zany. Niverina i mpaminany Musa alayhi salam nandeha ary niresaka tamin'ireo Bani Israel niteny manao hoe iray aminareo zay tonga nanao salatul istisqa dia tsy nibebaka tamin'ny Allah nefa nanota azy nandritra ny 70 taona ka aoka izany olona izany ivoaka fa raha tsy mivoaka izy dia tsy milatsaka ny orana. Nandeha ny fotoana tsy nisy nivoaka ary afaka fotoana foy dia nilatsaka ny orana. Gaga indray mpaminany Musa alayhi salam ka nanontany ny Allah subhanahu wa ta'ala ry Allah tsy mbola nisy na dia iray tamin'ireo olona ireo nivoaka nefa nalatsaka ao ny orana ka inona no antony? Dia niteneny ny Allah subhanahu wa ta'ala ry Musa rehefa nandrea ny teninao izany olona zany dia nigogogo ny tomany ny bebaka teo anatreako ary tsy misy nahita ny fitomanizany sy ny fibebany fa zay irerany no mahafantatra an'izany ka vokatra ny fibebany olona anankiray io no nandatsahako ny orona amin'ity androany ity. Ka teneny Musa alayhi salam ry Allah avoay amiko, lazao amiko iza zany olona zany mba handeha nomezako azy vaovao mahafaly. Dia niteneny ny Allah subhanahu wa ta'ala ry Musa izany mpanompoko zany nanota ay nandritra ny 70 taona tsy nilazaiko taminao iza zany olona zany tamin'ny andro izy niroso ny bebaka tamiko ve andeha ho alako baraka iteneniko aminao iza zany olona zany tsy fombako zao Allah ny manala baraka ny olona anankiray. Lesona azontsika tsoahana amin'izany tantara izany dia ny fahotana izay nataon'ny olona anankiray mety anakana ny fahasoavana ho avy amin'ny vahoaka anankiray. Ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala dia tsy manala baraka izay olona tonga mibebaka aminy satria ny fibebana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia fahasoavana lehibe eo anatrehan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Amarantsika ny fandarina amin'ity androany ity dia tiako milaza aminao na lehibe tahako ny ahoana ny fahotanao dia tompo Allah vonina hamafana zany ary ampiditra an'izany na hamadika an'izany ho fahasoavana. Teneny ny Allah subhanahu wa ta'ala manoloana an'izany fahasoavana azo amin'ny fibebana izany dia niteny izy manao hoe illa man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanatin. Afa-tsy izay olona nanao tauba na nibebaka manoloana ny Allah
amin'ireo fahotana zay vitany dia ireny olona ny bebaka reny hosoloiny Allah ho avadika ny Allah asa soa sy hatsarana ny fahotana zay vitany teo aloha. Midika izany raha mibebaka anao tamin'ny fahotana zay vitanao dia minoa ianao fa avadika Allah asa soa ny asa ratsy zay nataonao teo aloha teo. Fa ny fepetra mipetraka kosa tsy mila miverina intsony amin'ny fahotana zay nataonao ary nanenina tanteraka tamin'izany fanaovana fahotana zany ary manome toky ny Allah fanao asa soa ary anao fanompona sy anao izay nandidina ny Allah subhanahu nandidiny Allah atsika pino Islam. Zay no fepetra hamadia ny Allah ny asa ratsy izay nataonao. Ary tompo Allah subhanahu wa ta'ala mbola miteny ihany koa innal hasanati yuzhibna as-sayiat. Tadidio izy fa ny asa soa izay ataonareo dia mamafa tanteraka ny asa ratsy izay ataonao. Midika izany fa raha sendra tafanao zavatra anao tsy tiany Allah, tafanao fahotana ianao, tafanao zavatra voarara ny finoana Islam ianao, dia amanova asa soa anao aorinan'izany fa iny asa soa iny mamafa ny asa ratsy vitanao. Zay tenenin'ny mpaminany sallallahu alayhi wa sallam manao hoe wa atbi'u sayyi'ata al-hasana tamhuha. Ary ampanarao asa soa anankiray ny asa ratsy zay vitanareo mba hamafany zany asa ratsy zany. Ny asa soa dia mety ho zikrullah, mety manao istighfar mangatamy famelana, mety mamoaka swadaka, mety mamoaka teny mamy, mety mamoaka zavatra tsara na fihetsika tsara manoloana ny manodidina anao, manao swala, mamaky Qur'an, mitsangana amin'ny alina, zany rehetrarehetra zany dia asa soa mety hamafa ny asa ratsy ary ny fibebana no tena loha laharana amin'izany ary azo antoka fa tsy maintsy hamafany Allah ny fahotana izay vitantsika. Tompo Allah mbola miteny ihany koa amin'ny fahasoavana azo amin'izany fibebana izany dia any an-danitra any ambony dia misy ireo anjely miisa 8 zay mitazona seza fiandrianany Allah subhanahu wa ta'ala. Ireo anjely reo dia mangata mpitahina, mangataka doa ho an'olona anankiray zay mibebaka manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala, ary mangataka amin'ny Allah ho voafafa ny fahotana vitany ary mangataka amin'ny Allah ihany koa mba tsy hiditra anatin'ny afobe ianao izay mpibebaka. Zany dia voalaza amin'ny teniny Allah subhanahu wa ta'ala manao hoe alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu. Ireo anjely 8 zay mitazona ny seza fiandrianany Allah sy ny manodidina azy ireo yusabbihuna bihamdi rabbihim. Izy ireo dia midera mandrakariva ny tompony izy ireo, wa yu'minuna bihi ary mino azy ireo, wa yastaghfiruna lilladhina amanu ary mangataka famelan-keloka ho an'olona izay mino. Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Tompo Allah midadasika tokoa ny famondram-ponao sy ny fahalalanao. Faghfir lilladhina tabu. Kaoka anareo Allah hamela heloka ireo olona zay mpibebaka. Faghfir lilladhina tabu. Aoka anareo tompo Allah hamela heloka ho an'ireo olona izay mpibebaka. Wattaba'u sabilaka, sy zay nanaraka ny lalana izay nisoritinao na ny sorodalana izay napetrakao tamin'ny alalany mpaminany sallallahu alayhi wa sallam. Waqihim azab al-jahim. Ary zay no farany doany izy ireo, arovy izy ireo mba tsy hiditra any amin'ny saziny afobe. Zay no doa ataon'ireo anjely. Fanamarina kely, ny anjely manao doa dia tsy mitovy amin'ny olombelona manao doa. Ny olombelona manao doa na mangataka dia mety ho voaray, mety tsy voaray, satria ny olombelona mpanota, ny lelany dia mpandainga ary izy mety manao zavatra zay tsy tiany Allah. Fa ny anjely kosa andro amanalina mitsangana izy mankatoa ny Allah, manao zay tiany Allah ka tsy hanao fahotana mihitsy. Ka rehefa tsy manao fahotana ny anjely, rehefa mangataka doa dia hovaliany Allah subhanahu wa ta'ala. Ka ho antsika mpanao mpibebaka malohany fidiran'ny volana Ramadan dia anjely mihitsy ary anjely manamboninahitra indrindra ireo 8 zay mitazona seza fiandrianany Allah no mangata mpitahina, mangataka doa ho antsika mba ho voafafa ny fahotantsika. Ary tsy vitan'izany mba ho
voaro amin'ny saziny afobe. Tsy misy fahasoavana lehibe tahaka an'izany. Ka fanontaniana mipetraka, inona ary no andrasantsika tsy roso na tsiditra ao anatin'ny fibebahana mialohan'izao volana Ramadany. Anisan'ny herinandro farany no misy antsika ty dia hiditra zany volana Ramadany, satria raha kajikajy tsotsotra natao dia amin'ny le 23 amin'ny alakamisy le 23 mars zao no fiandohany zany volana Ramadany. Mangataka amin'ny Allah samy ahatratra ny volana Ramadany salama vatana, salama saina ary avita ny adidy masina izay napetraka amintsika amin'izany fifehezana amin'ny volana Ramadany. Zay ngamba no fandaharantsika tamin'ity androany ity. Isorako anao nanaraka an'izany hatranam-piandohana ka hatramin'izao fiafaran'izao ny tenako dia mametraka mandrapitafa ho amin'ny zoma herinan'ito izao. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر الله